fitiavana. Atolotry ny radio Madagasikara ho anao izao ny toy nyilay tantara mitondra ny lohateny hoe lalana nandalovany, asa soratry Ravorom-bato olona Lanto Armany. Ireo amelona ny tantara: Daniela, Louise, Niony, Alain, Jacques. Panatotosa, Daniela Andriamady. Lalana nandalovany. Odio. Oje, fa isa ngasa ny olona mamangy atsika voalohany zany ry Stampy? Mandiana kizy ireo fa tsy fantatro koa zany ka. Manahoana ianao? Izaka ny tadiavinao azafady? Manahoana ianao, madame? Kanto. Endrika. Fa mahafantatra anao? Mipetraka tamin'ny ilany ato ka. Ataoko hoe efa nambarany tamin'ny vadinao. Ianao zany le zanaky ny lehibeany. Mandrosoa dia efa mahafantatra anao ihany koa. Tsy androso akory ka. Fa tonga saoty aminay ianao. Misaotra. Dia ho marika ny fahatongavanareo sy fandraisana anao indrindra dia manasa anareo mba hiaraka isakafo aminay zay ny ariva. Zany ve? Maninona aloha raha mandroso fa onge tamin'ny vadiko e. Tsy tapako rehetra izany fanasana izany. Mandrosoa e. Fa izaka izany Ay ve endrika e. Fa inona kiny vaovao andria? Misy asa ilany dadinareo anga? Nareo moa zany efa mifankafantatra fa tsy ilaina intsony zany mifankafantarana koa. Izy akiny kanto fofombatoko rendrika. Izy kosa no endrika zanaky ny lehibe efa nolazaiko andry iny e. Ka inona hoana ny vaovao etindry? Naniraka ao dada tsineny hoe manasanareo ny araka isakafo aminay ny ariva. Ho marika fandraisana ny zato vahinao zato. Dia tsy tapako rery le izy. Izy efa saika tsy androso dia nitereko hitra fotsiny dia ahoana ny amin'izany ry Stampy? Ho avy akizay lazao an'izany dada sy nendry. Ho avy zay ka. Misaotra anareo indrindra. Dia izay ihany no atondiako fa mbola ilaza mitrareo ato amin'ny ilany koa. Lazako vetivety aloha nareo. Eny areo. Mandram-peona kiry endrika. Ary toa tena mifankafantatra be tsy mifampiafahafa mihitsy nareo izany ry Stampy. Sarom-piaro angandry izany. Zanaky ny lehibe kosa ve moa? Aza dia manimba saina amin'izany akery kanto ndry angeno efa eto anilako e. Tsy nentiko taty ndry raha mitovy amin'ny ao an-tsaiko ny ao an-tsaindry ao. Iza moa malala raha entina nafena keloka fotsiny mitondra anaty? Asa taladala ho mila mitondra zavatra isika amin'izany fanasana izany. Dia inona zany no entsika? Aleo le tsy divay no entina. Zay zao no hitako hoe mihaja. Dia iza zany no hividy azy ihany? Ndrisa za? Mandehana aloha ndrika. Za mbola kamo be andeha hivoaka sady mbola hisafidiny akanjo entiko amin'izany fanasana lehibe anareo izany sao dia ho lasa mba no endrika ao eoko. Ho antitra eo ndrifa dia mampiomana zay Ody ro mamankanto ato ihany ve? Mandrosoa ianao anaka, mandrosoa. Ka manahoana hono izany fahanginana ato izany ry neny Anga hitanaka, tsy maintsy iainany rehetra zao rehefa relatra ny zanany. Saingy ny anay tsy nety fa nandomy aloha. Mbola verina re izy ry neny aza raha nalahelo fa mbola lavitra nge ny lalana hodiaviny. Eny anaka, ka inona zato atondianao zay?
Angamorony dia misy inona fa na tsy ara hoe mbola misy adidy tsy vita kay dia izay no nandalovako. Ndry fa adidinina ry anaka. Mila manala ny volofotsinao ako dia mila matsaka ranonao. Raha misy vary ho totoina aza mbola ataoko koa. Aza mahalatsaka rery ilay kely a. Zany rehetra izany efa nisoloana vola avokoa nge. Ny voloko efa fotsy be ty fe mbola ho alana indray tsy ho sola. Mbola misy aho roneny a. Ny volo izany ange roneny solony fotsiny fa tsy afaka an'ireo ahy e. Fa ny tena tondehako roneny a. Andefa hitana any amin'ny zareo aho sao dia misy tian'ny ampitondraina. Ay, fa raviana anao no mikasa andefa. Amin'ny alady hariva ka. Mbola misy fotoana anomanana tsara raha ohatra ka hoe andefa ianao. Ay, mandalova fianao ty raha pitso hariva dia ampitondraiko anao izay tokony alefa ary. Eny ary. Dia dineo tsara daholo aza atao misy adino a. Izay manko no nandalovako fa andeha aloha. Mbola hamonjy asa mantsy za io e. Misaotra anaka dia masotoy ianao a. Allô? Manao ana le tsartamby a. Makasitraka indrindra fa tonga avokoa ny entana alefa an'lahy. Za zao vao saika an-tany mihitsiko. Fa manao ahoana aloha nareo roa any? Milamina tsara ka. Manao ahoana mamankanto ao? Salama tsara izy ka. Fa zaho no tena antony netsoka an'lahy e. Milamina tsara ve ny amin'ny kanto sy endrika? Fangamolo ty reny misy olana ka. Mitandrema ihany lary tamby a. Tsaro fa zanak'olona ambony ange endrika e. Kanto koa nefa tena tia an'lahy. Fa inona ny tena tiany lahy tongavany? Ny teny fotsiny ahy e. Tandremo fa malama maina ny fiainana. Avelako aloha lahy ka. Amin'ny manaraka tsika miresaka eo ihany. Mandroso ve a? Ie, mandrosondry. Mandroso dia mipetrapetra. Nitondra andreto an'lahy oza. Reto. Inona koa reto netindreo ahy reto? Wow, misaotra kia. Elahy mantsy tena nanadino mihitsy ry tamby a. Efa sambatra moa ny olonako. Efa haindry ihany ange ny zava-misy rehetra e. Efa tsy misy azo afenina tsony. Tena fola avokoa zany reny tantarantsika taloha reny. Mino fa voatahiry anaty diary reny e. Ary raha sindra mahatsiaro andry dia hamaky an'izany. Hoy elahy. Tsy diary taratasy sanatria diary mipirina tsara ary tsisy asolo azy mihitsy. Asa dia miteniteny foana kiry endrika. Fa adalàna nge no toin'izany rehetra izany e. Amin'lahy zany adalàna e. Fa amiko feno fahendrena raha nanao an'ireny rehetrarehetra reny. Ary sika niaraka nanao an'izany fa tsy za rery. Endrika. Okizay. Oka mba hijanona treo aloha ny amintsika. Ny amin'reto fanomezan'ireto kosa ento anaraka andry ihany aloha fa sarotra ampiko ny hitondra an'ireo any an-trano ka. Anenenanao zany teninao zany a. Mba fantatra moa. Osandry ve ny anao an'izany amiko e? Mila anao milamina fotsiny ahy e. Rehefa izay nitateraka ao dia tsisy anankirotana anao tsony. Zay fa lasa. Endrika. Miverena aloha e.
fa tsy sakafo nga ianao tsy miraika akory amin'ny sakafo vita fa to variana anaty finday ho fotsiny. Voka e. Malaina ny tena marina. Fa nisy inona ry Tampy a? Fa tsy tianao nga ny sakafo ny karakaraiko? Aza mandrebireby ary ianao ry kanto a. Ary misana ny fa mandreraka ka? Fa mandreraka anao maninona? Mandrebireby anao? Satria efa manana mpanambitamby araka ny anaranao ianao a. Manositosika amin'ny fahatsarana rehetra? Zay filazanao azy. Ny ilaiko zao a mila fahanginana, mila fitsaharana. Fa inona ho any tena mahazo anao e? Nisy tsy nety anga ny asanao tany sa misy inona? Lasa hoa? Ay, mahay manontany mora tahaka izany ihany ty ianao. Saingy efa diso tara loatra ny teny moramoranao. Tsy misy olana ny asako. Raha tsy misy olana aza ny asanao e. Niady anga ianao sy endrika. Adala anga ianao? Inona ny idiran'ny endrika amin'ny resantsika? Tsy adala akory Tamby a. Rehefa tsy ilainao ny janonako eto de teneny fotsiny a. Mba ahafahako manao famondra-toerana rapitso dia rapitso ihany. Fa iza ny napiditra izany teny rehetra izany tao andohanao e, ha? Rehefa tsy sakafo ianao a dia mandehana matory fa manelingelina amin'ny maso kokoa mahita anao eo. Afaka makatsy amin'ny endrika ianao fa akaiky ny tranony. Sady mety mbola tsy vita ny resakareo ankeo. Kanto. Fa inona ny tena tindry atongavany? Isakafo a, nona. Mazava aminao zany, nona. Mazotoa. Rahampitso no anarahanao ny toy ny tantara mitondra ny lohateny hoe lalana nandalovany, asa soratry Ravorom-bato ony Lanto Armany. Ireo mpamelona ny tantara: Daniela, Louise, Niony, Alain, Jacques. Panatotosa, Daniela Andriamady. Lalana nandalovany,